Mbola ao anatin'izay vaovao ihany nitondra fanazavana mahakasika ny nahatrarana ireo olona izay nikasa ny hanondrana tsokosoko hazo sarobidy ny fahafito ambin'ny folo ny volana lasa teo ny komisera Olivier Samy Harison lehiben'ny DST na ny sampandraharaha misahana ny fanarahamaso ny faritr'i Madagasikara nambarany moa fa misy olona iray atao fanadihadiana ho anivon'ny DST amin'izao fotoana izao manodidina izay raharaha izay. Tamin'ny sabotsy le 16 février 2013 dia nahazo vaovao avy amin'ny olon-tsotra tany Antalaha teanay dia milaza fa misy olona mikirakira bois de rose ary mitady hanondrana bois de rose aty Antalaha zay hita maso dia nandray fepetra avy hatrany moa ny tenako ary napita amin'ny tompon'andraikitra maro aty amin'ny fiadinan'ny tezamita dia nandefa soloteny élément tany ny lady avy hatrany moa dia asa avy hatrany nataonjareo tany ka tratra tamin'ny lady alina tokony teo amin'ny raiky amby efasany alina teo zany teo amin'ny tanàna antsona hoe ambody ampana zay commune Ampoibe ao Antalaha amoron-dranomasina moa tanàna io ka ny zavatra hita tao sambo botry moa filaza azy botry anaky 5 ary misy tomobile anaky 3 fitaterana an'izy ary misy bois de rose zay miisa 224 rondin efa nijerena moa zany le sambo nahitana bois de rose koa tao anatiny tao saingy anatin'le sambo le izy dia tsy voiza fa le taty ivelany zay miisa 224 rondin no voisa dia nifampita moa vaovao dia nanao ny asany avy hatrany DST ary ny maraina za dia tonga tany an-toerana ary miresaka tamin'ny tompon'andraiky mpahefana Isatsokajiny tany Mananara ary nanokatra ny fanadihadiana niarana nanao moa le fanadihadiana satria ny DST moa zany natratra an'le izy fa ny fanadihadiana kosa niarana nanao niaraka tamin'ny direfa zany hoe ny euphorie natoerana satria ireo ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny resaka hazo sarobidy amin'ny resaka hoe déni forestier zany dia misy tompon'andraikitra koa moa zany hany ny task force dia niarahana nanao le ankety ary fa manomboka ny ankety zareo amin'izao fotoana zao. Le sambo anaky 5 io ny telo amin'io zany tsy anarana le sambo fa ny anankiroa zay mitondra anarana hoe Cédric, ny faharoa Orisia dia amin'izao fotoana zao moa zany efa saisi daholo le bois de rose rehetrarehetra reo miaraka amin'le camion inday zay mitaterana an'izy misy tracteur avec remorque anankiray ary misy 4x4 anankiray.